Misy tokoa ny voka-pifidianana vonjy-maika azo avy amin'ny senita midita-kariva ity mbola mitana ny laharana voalohany aloha hatreto ny candidat Dr Jean-Louis Robinson izay manana ny salanisa 7,3 isanjato na ny 27,73% eo amin'ny laharana faharoa kosa ny candidat Neri Vaughan Madagasikara manana ny salanisa 14,63%, ny eo amin'ny laharana fahatelo kosa Andriamatoa Adzo Andriananarivelo manana ny salanisa 7,7 isanjato manarakaraka azy ny candidat Camille Vital manana ny salanisa 4,4 isanjato ary eo amin'ny laharana fahadimy kosa dia manana ny salanisa 4,4 isanjato dia ny candidat ny MTS Andriamatoa Roland Ratsiraka. Tsara moa no manamarika fa voka-pifidianana avy amin'ny barao-pifidianana 5,707 ireo voka-pifidianana ireo izay manome ny salanisa fahavitrian'ny mpifidy 7,5 isanjato fa manodidina ny vaovao ny fifidianana izay hatrany dia tokony soto amban-javatra ny zony olo-pirenena ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa indrindra fa ny fifidianana solombavam-bahoaka. Io moa no hevitry ny général Dolin Rasoloso raha nitondra ny fomba fijery ny tenany manoloana ny fanapahan-kevitra izay ndraisin'ny gouvernemanta sy ny vondrona iray sam-pirenena. Be loatra le fanakianana mikasika an'le hoe nisy natao anatin'ny nahazo karatra mpifidianana nefa tsy nahazo mifidy dia tsy afaka mifidy noho tsy ao anatin'le lista sy namany a dia manontany aho hoe afaka velonareo nijery firy ny pourcentage indreo le mananjo tokony hifidy nefa zany tsy afaka mifidy noho izay atony zay nefa to efa nitapahana zany hoe le teo ihany no afaka milatsaka ino zany tsy voavaly fa ny amanty zany eritreritry hoe raha kosa hoe be ny pourcentage dia légitimement olona natao hifidy samy manana androny tsika malagasy dia tokony mena zay fahafahany zay ninona lalàna mipetraka na national io na international fa zany angamba tsy manapaka ny lalàna hoe ny olombelona rehetra raha mbola mananjo na firenena izy tokony hifidy izy raha toka manana an'izay zay zany napetrako taminy sy tafavoaka zay dia faharoa koa amiko araraotiko ihany koa raha hoe deuxième ohatra zany hoe voatazona ihany zany ny liste iny fa tsy azo vany dia raha ohatra ary tonga ny deuxième tour mifanindry nefa ny législative sy ny deuxième tour raha iza ivero zany hoe le tantsaha madinika zay maronisa any ambanivohitra naman'le nahazo kara-pifidianana nefa tsy afaka mifidy tsy dia problemako amin'ny mahatantsaha hoe ny fidy ny présidentielle fa za kosa mety niandry ny député législative zay latsaka amin'io zay fifidianana de proximité eo akaiko fantatro izy isoloa hiaro ny tombotsoko eo anivo ny assemblée nefa no le lalàna niraisina fa hoe tsy mahazo mifidy tsony zay tsisy fifandraisany ny présidentielle sy ny législative fa hoe nampifanindrinako mifanindry ny daty dia tsy afaka hifidy ve za am'izay oka hoe eritreretiny tompona andraikitra